mbola iteka mafantompo isika misaotra an'Andriamanitra isika fa tonga somatsara ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity mba hanompo azy koa dia arabaina avokoa ianareo rehetra izay fa tonga ato dia arabaina tahaka izany ihany koa ianareo izay any atokantrano any ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook hoy aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra ahitan'Andriamanitra miasa tokoa ny ianareo androany amen na manaraka izany ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity dia izao no anentanako anareo aza raisina toy ny hoe fiainana efa mahazatra anao hoe rehefa tonga amin'ny fotoana tahaka izao dia mamonjy fotoam-pivavahana ianao fa asehoy ny voalohany aloha ny fahavononanao fa tena lompan'Andriamanitra ianao ary asehoy faharoa ny etaetanao ny andray zavatra avy amin'Andriamanitra ao anatin'ilay fotoam-pivavahana izay iarahantsika manao ny hitako anatin'ny baiboly zao ohatra any amin'ny bokin'ny Matthieu toko 10:10 dia tonga reo olona tao Galilea reo olona izay mipetraka manodidina ny ranomasina Galilea samy mitondra ny marariny teo an-tongotry ny tompo ry zareo dia hoy ny baiboly manao hoe ary dia sitrana avokoa izy rehetra dia ankoatran'izay ary dia misy ireo karazany olona voasoratra ao anatin'ny baiboly olona tsy mendrika ny ositranina tsy mendrika ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra akory kanefa dia nosotranin'Andriamanitra izy ny teny nataon'i Jesosy azy dia hoe raha vehivavy ohatra lehibe ny fononao dia izany tantara izany mampahery aho hoe ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity zany raha tena hoe tonga eto aloha mba hanompo an'Andriamanitra tonga eto aloha mba hiandrandra fahasoavana avy amin'Andriamanitra tsy nisasasasa amintsika no andray fa tsika rehetra andray raha marary ianao dia ho sitrana raha manana olana ianao ho vonjeny raha misy zavatra hafa tsapanao mampahory sy mampijalanao ho ahafan'Andriamanitra amin'izany ianao ankoatran'izany ao anaty baiboly dia milaza fa misy ny fitahin'Andriamanitra dia hoy aho hoe ho tahina ianao andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika amen hivavaka ratsika amin'izao fotoana izao ka dia ahondre lohantsika rehetra ry tompo'Andriamanitra rainy mahalala dia raina sy ankalazaina mandrakizay ianao ny amin'ity fotoana androany ity izay fotoana dehibe ho anay ka tonga eto amin'ity tranonao ity zahay mba hiaraka hanompo anao sy hanome voninahitra anao ary andray ny teny manokana avy any aminao ihany koa ho fanasitranana ho famonjena ho fanafahana ho fitahina ho anay rehetra izany ho ataonao izany Andriamanitra ka dia misaotra anao zahay eny hatramin'ireo namanay izay any atokantrano any ihany koa aza dia nataonao andray izy androany misaotra mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka halleloia amen andao ary ho tohizantsika ny fidiranana tompo fiarantsika manao hira amin'ny alalan'ny hira anankiroa mifanesika mandraisanjary ianao mba hideran'ny tompo amin'ny alalan'ny hira alefa azy fifaliana manay an-tranony ho miaraka manompo an'Andriamanitra atsika miaraka amintsika eto manamafy ny arahaba izay efa nataon'ny mpanompo an'Andriamanitra teo tonga eto ianao androany hanompo an'Andriamanitra ao atokantrano ianao ireo karazana fiadanana izay navelan'i Jesosy dia tononona anapaka amin'ny tokantranonao amen halleloia manasa antsika avy hatrany tompoko andaontsika hitsangana ame voninahitra an'Andriamanitra dia araka ny tena mpanompo an'Andriamanitra teo tena dia raha ho amin'ny fonao rehetra Andriamanitra fa hiasa eto izy ary hiasa eto ny heriny tsy alamaina anao raha tonga eto satria ilay Andriamanitra ilay tompontsika eto dia ilay Jesosy mahafinaritra amen ilay Jesosy mpamonjy amen ilay Jesosy mpanasitrana ho tanterahany ao amin'ny fiainanao manokana izany rehefa tamin'ny fotoana rehefa nanasitrana ny marary ijaona sy Petera sy Jaona nisy lehilahy iray izay tena hoe narary tarakibondreniny dia rehefa nanona ny anaran'i Jesosy izy dia nitsangana
nalemy tsy nalemy tsony lay lehilahy androany koa noho ny anaran'i jesosy ho tonohony seketo a dia izy fananganana vaovao eo amin'ny fiainanao izy fandresena vaovao eo amin'ny fiainanao satria anarana mahery a lay anaran'i jesosy zay tonohontsika eto manaiky n'izany anaran'i jesosy zany avokoa ny fahefana rehetra ka andao a ho dia raintsika samesantsika voninahitra avy hatrany tompoko Mafinarija, misy lehilahy mafinarija, Jesu no anara. Misy lehilahy magaga, misy lehilahy magaga, 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 misy lehilahy magaga, Jesu no anara. Jesu. Fifadian-kanina, misy lehilahy fifadian-kanina, Jesu no anarany. Misy lehilahy mpamela heloka, misy lehilahy mpamela heloka, mpamela heloka, mpamela heloka, misy lehilahy mpamela heloka, Jesu no anarany. Jesu. Panasijana, misy lehilahy panasijana, Jesu no panasijana, misy lehilahy panasijana, 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 misy lehilahy panasijana, Jesu no anarany. Jesu. Betabe ny zavatra tsy vita ny vola, tsy vita ny fahaizana, fa vita ny anaran'i Jesosy. Androany mahay zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao ny anaran'i Jesosy. Asa ny anaran'i Jesosy zany androany hiasa eto dia hitratsehatra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny tokantranonao, naiza naiza toerana andrenesanao zao dia tsaro fa mahery ny anaran'i Jesosy etokontsika. Ndao tsika mbola hideran'i Jesosy ilaza fa raha manona ny anaran'i Jesosy tsika misy hery mandrava ny raha sarotra rehetra, ny zavatra sarotra rehetra dia raha vahany anaran'i Jesosy. Samy mihitsy Jesosy eo.
mpanjavany olana ny anaranao mpamany olana ny anaranao lazainay sotrerainy ny anaranao eo a Raubau manunu nanyaranau Miss Firevan awa bavaka Suni Firevan Suni Fanavan awami ni Fanaka Toba kasi ani famali Nanyaranau was ni Fifali Tupomi sanjate Tupomi sanjate Wafyaina nyanarna Fazavani zotukuliza Tupomi sanjate Tupomi sanjate Wafyaina nyanarna Fazavani zotukuliza Allez. Samy makatoerana tompoko saorana ny tompo izay fotoana nafantsika niaraka nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay hira izay. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao hiroso hitondra ny fanatitra. Hoy ny Baiboly, aoka tsisy foana tsy hitondra fanatitra ianao. Tsika raha fampianarana Baiboly dia mila manolotra fanomezana hatrany hatrany isika ho fanohanana ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary mila mafoy be mihitsy anao, mila mahalala tanana hatrany hatrany ihany koa
ary anisa tenyandriamanitra mampahery be aza ny mieritreritra azy a dia ilay voasoratra ato amin'ny asina apôstôly manao hoe mahafinaritra kokoa ny manome ny mizara ny mamafy raha oharina amin'ny mandray amin'ny akabeny ny ao anatin'ny fon'ny olona sy ny sainy olona dia hoe tsara kokoa ny mandray raha omenao dia faly be mihitsy raha toloranao dia faly be fa amin'Andriamanitra ianao manome mihitsy no ataon'Andriamanitra matsapa fahasambarana kokoa ka tsaritsika mankatoa zany teny zany mino zany teny zany ka dia andao iroso afitonana fanatitra isika dia ny fanatitra etsika moa androany a ao ny apafolokareny misy boaty ety alohany ety a ento zany satria zany voalaza amin'ny baiboly dia akoatran'izay moa afaka manoana ny émissiontsika isika araky boaty ety aloha ety afaka mandray tsara dahotsika rehetra arak'izay vokatry fonao tena hoe mandraisanjara ka zay zany fa le fanatitra fanaontsika mahazatra tatazana eny toerana eny a rehefa aveo mbola hiderana tompo ary sika ho anatin'izany dia manotsika tompoko hitondra fanatitra ety anoloana Sesosio, mi dera si mancalaza ni anarana. Sesosio, alleluia, 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 alleluia. Mi dera si mancalaza ni anarana. Sesosio, mi dera si magalaza ni andarana. Sesosio, alleluia, 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 alleluia. Hosanna, 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 lidera. Hosanna, 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 lidera. Lidera si magalaza ni andarana. Sesosio, mi dera si magalaza ni andarana. Sesosio, alleluia, 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 alleluia. Hosanna, 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 lidera. Hosanna, 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 lidera. Sesosio, mi dera si magalaza ni andarana. Sesosio, alleluia, 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 alleluia,
fa raha mbola misy kokoa fa voninahitra ho an'i jesosy reny ihany. dia ometsika toerana reto mpitarika fidiarany reto a dia hiomana indray tsika amin'izao fotoana izao a andre ny tenin'Andriamanitra ka angatako tsy arehetra anorika lohantsika na tsika tonga eto na ianareo any atokantrano dia apetrao fonareo ny tananareo a fa hivavaka isika zao manokana hivavaka ho anareo mba ho tena fahasoavana ho anareo tokoa ny tenin'Andriamanitra izay ambara androany hivavaka tsika tompoko. Rainay malalo ankehitriny dia mijoro eto aho mba anambara ny teninao ny fanenao masina ane hoe eo amin'izao mpanomponao zao ary anendry ny vavako izy mba hiteny izay avy aminao ihany ao Andriamanitra fa tsy teny araka ny saiko na araka ny nofo mamindra fo ianao mba tsy ho amin'izany mihitsy ny mpanomponao ary izay rehetra toka eto ka mandre ny teny izay eto mpanomponao androany ka mandray dia hovonjena izy vonjena ny fanahany hositraniny izy raha marary ho afana amin'ny olana izy raha misy an'izany ary hotahinao izy satria azonao tanterana daholo eo amin'ny fiainanay izany rehetra izany. Misaotra ry Andriamanitra tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako ny vavaka misaotra tompo amen. Amaky baiboly avy hatrany isika arak'izay voalaza ato amin'ny bokin'ny Jaona toko 7 no vakina amin'ny anaran'i Jesosy vakina ny 7:30 9:30 ary 7:30. Rehefa hita dia andao aratsika tsara ny voasoratra fa toy izao le teny ao ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantsona nanao hoe raha misy olona mangetaheta raha misy olona mangetaheta eto aoka izy anatonahy aoka izy anatonahy ka isotro 9:30 zay mino ahy na izana izy ianareo zay mino ahy dia isy ony rano velona iboboka avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina ary ny fanahy zay fa ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahy iny. Amen. Ry fiangonana rehetra tonga manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao eno tsara izao afatra ampitondrain'Andriamanitra ahy ho anareo izao eno tsara satria anazava aminareo mikasy any amin'ny batisany fanahy masinao mba tsy sanatria ka kristianina ihany anao olon'Andriamanitra ihany anao kanefa tsy mahalala ny fisian'izany atao hoe batisa amin'ny fanahy masina ary tsy vitany hoe anazava aminareo mikasy ny batisa fanahy masina mba ho fantatrareo ny fisiny fa ny faniriko amin'ity androandroany ity inoko fa fanirian'Andriamanitra mihitsy dia hoe tsika rehetra vita batisa fanahy masina. Amen. Araka ny voalazan'ny baiboly ilain'Andriamanitra mba ho vita batisa amin'ny fanahy masina avokoa ny olon'Andriamanitra rehetra ny kristianina rehetra ny fiangonana kristianina rehetra ary zany fafitany batisa fanahy masina zany a tsy hoe hevitra avy amin'ny nofo zany na hevitra avy amin'ny olombelona fa tena hevitra Andriamanitra hevitra avy any an-danitra dika zany dia hoe tsara mety ary mahasoa
antsika fiangonana kristianina ny vita batisa amin'ny fanahy masina. O Jesosy tamin'ireo apôstôly, tamin'ireo mpianatra, o Jesosy. Za io andeha isarakitsika o Jesosy. Andeha ho any amin'ny raiko aho izy izy iverinany, ho any amin'izay rainareo ihany koa aho. No zany dia manafatrafatra anareo amin'ny androandroany ity. Zao no teniko aminareo o Jesosy. Tohizonareo ny asa zay efa natomboko teto ambony tany. Tohizonareo ny asa zay efa natomboko. Zao mantsy o Jesosy, tahaka naniranoray aho hoeto amin'ity zao tontolo zao ity, no anirako anareo androany, ka dia mandehany ianareo. Mandehany ianareo dia torio ambarao amin'ny olona rehetrarehetra tsy misy avahana ny filazantsara. Ny amiko zay efa maty teo ambony hazo fijaliana, ny amiko zay efa nalatsatra teo ambony hazo fijaliana, ny amiko zay efa nalevona, ary ny amiko zay efa nitsangana tamin'ny maty. Mandehana ianareo ka torio sy ambarao amin'ny olona rehetra izany. Zany ny afatrafatra napetraka Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra. Mandehana ihany koa ianareo dia ataovy lasa mpianatra ny olona rehetra. Ataovy lasa mpianatra tahaka anareo. Le izy tsy hoe ny olona rehetra fotsiny fa ny firenena rehetrarehetra mihitsy o Jesosy. Dia mandehana ihany koa ianareo mivavaka ho an'ny marary, mametra tanana marary mba ho sitrana ny marary. Mandehana ihany koa ianareo mamoaka démonie, afao mba ho afaka amin'ny herin'ny fanaratsy, afao ho afaka amin'ny herin'ny démonie reo olona zay hitanareo fa voafatotra. Zany ny afatrafatra napetraka Jesosy melony ny akarany ho any an-danitra. Raha mandeha arak'izany ianareo ry apôstôly, raha mandeha arak'izany ianareo mpianatro, dia mira makatony raiko zay any an-danitra anareo. Makatony rainareo zay any an-danitra mihitsy ianareo. Ny tanjona kendreko mantsy o Jesosy amin'izany afatrafatra zay apetrako aminareo zany dia izao: mba ho voavonjy ny olombelona velona eto ambony tany ity. Mba ho voavonjy. Satria efa nilobava ny Baiboly, Jaona 3:1-9, hoy ny voasoratra fa toy zao no nitiavany Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana. Zao tontolo zao no nitiavany fatratra, profo fa tena tiany ny olombelona rehetra, nomeny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy. Mba tsy very any amin'ny fahaverezana mandrakizay zay rehetra mino a Jesosy, fa manana ny fiainana mandrakizay hiaraka amiko, hiaraka amin'ny Jesosy mandrakizay. Zay ny tanjoko izy. Ry havana, ry fiangonana tonga manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao. Zany afatrafatra nambaran'i Jesosy zany tompoko, dia tsy natao ho an'ireo apôstôly na ireo mpianatra fotsiny zany, fa natao ho antsika rehetra tonga eto, natao ho antsika taranaka amin'izao vaninandro misy antsika izao. Dikany dia hoe ny tsiraray avy amintsika na iza tonga eto. Ena dia hoy ianao hoe pastera zao ange mbola olona vaovao be ato fiangonana misy anareo e. Ena dia ianao tonga eto sambany azy, mitovy ny afatra napetraka Jesosy na tamin'ireo apôstôly na tamin'ireo mpianatra na amintsika tonga eto, mitovy. Mila manatanteraka zany afatra zantsika. Zany hoe mila miasa ho an'i Jesosy, mila miasa ho an'i Andriamanitra isika. Ahoana ho Jesosy? Ao amin'ny Mateo 10 ao, 19. Ahoana ho Jesosy? Efa nahazo mahamaim-poana ianareo, ka dia mizara mahamaim-poana. Mba dinio tokoa ange,
tamin'ny fomba manao ahoana moa nolona toganao lasa mpino kristiana tako zao, lasa manana fanavovotsy, lasa manana etaeta ny alompan'Andriamanitra tamin'ny fomba manao ahoana. Nisy olona nitoroteny tany aminao, nisy olona nijory vavolombela tany aminao, nisy olona nandresy lahatra anao, nisy olona nitaona anao hoe andao any amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely ianao. Dia rehefa nandray ianao dia niasa ny herin'Andriamanitra namonjy ny fanahinao, namonjy ny fiainanao, namonjy anao izay narary. Mamaim-poana daholo zany rehetrarehetra zany, tsy hoe nandoha voly ianao vao nahazo an'izany, na hoe zay vao nandray an'izany, fa tena famihezana mamaim-poana tamin'ny alalan'ny olona zay nanaiky ny ran'Andriamanitra, nanaiky nanatateraka ny hafatry Jesosy. Dia zay matoka an'io teny io nambara Jesosy hoe efa nahazo mamaim-poana ianareo ka dia mba mizara mamaim-poana. Any amin'ny Jaonina 4:12 andiny 12 azy dia hoy Jesosy, zay rehetra mino ahy, zay rehetra mino ahy nizan'izy, tsika toga itsany zao a matoky aho fa mino an'Andriamanitra daholo tsika, mino an Jesosy. Dia zay rehetra mino ahy na izan'izy, ahoana Jesosy io voasoratra io, ny asa ataoko no ataonareo, masonareo ianao fa nahita ny asa nataoko, nahita andreo karazana asa nataoko, ory apôstôly a, ory mpianatra, reny asa efa nataoko reny, anentanako anareo, amporisiko anareo mba hanao an'ireny asa reny. Ary zao vaovao mahafaly ampitako aminareo Jesosy, ianareo reo vita asa lehibe mihoatra no reny efa hitanareo nataoko reny anareo, satria zao io andeha ho any amin'ny raha i. Halleloia, amen. Ka niafatra lehibe zany amin'ity androandroany ity ho antsika rehetrarehetra toka eto, na iza na iza, amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika rehetra, amin'ny maha kristianina anao, amin'ny maha kristianina atsika rehetra, dia tsy maintsy miasa ho an'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mankatoa an'izay afatrafatra napetraka Jesosy izay ianao. Dia ireo afatrafatra napetraka Jesosy tamin'ireo apôstôly, tamin'ireo mpianatra, fa izany ihany koa no afatrafatra apetraka Jesosy amintsika rehetra tonga eto. Tsy maintsy miasa ho an'Andriamanitra ianao, fa izany no sitrapon'Andriamanitra, andrasan'Andriamanitra mba hiainantsika mandritra fahavelomantsika eto ambonin'ny tany zao. Amen. Fanamarina kely no tsara ty fanamarina ity. Zany asa akiny Jesosy amintsika izany a, dia asatsika tanterahana amin'ny fomba maro, amin'ny endrika maro. Ohatra, ianao zao karazan'le olona ataoko hoe kingakinga amin'ny teny, mailamelaka amin'ny teny, karazan'le olona hoe mahay mandrindra teny na mahay mandaha teny. Dia inona zany no andrasan'Andriamanitra aminao, satria misy an'izany eto. Mandeha ihany ianao, mandeha mitoro ny tenin'Andriamanitra, mitoro ny filazantsara eny Kalamanjana ohatra, na eny amin'ny toerana izay tokony anaovanao izany ohatra. Mandehana ianao ohatra hoe mitety tokantrano, mitety tanàna, dia mitoro ny filazantsara, manambara ny filazantsara mivantana. Afaka manao izany ianao. Ho anao kosa izay mahatsapa hoe pastera, raha izany no andrasanao a, tena tsy mba kinga amin'ny teny a, tsy mba mamandaha teny a, tena votsa vava sy ny sisa, ekena fa zany ianao. Fa misy olona eto afaka manao asan'Andriamanitra foana ianao hoe sotra, manamboatra trakta kely ianao, trakta kely arak'izany anaran'izany, teny tsotsotra no ataonao ao arak'izay fandresin-datra ao anatinao. Dia manan'ino dia fa amboarinao eny a, dia imprimenao eny a, dia etezanao eny na tapatapahanao, dia ataonao anaty paosy na ao anaty poketra, tsy misaraka aminao. Dia lasa ianao mandeha ohatra any am-piasana, misy olona tafarisaka aminao ao ambiraonao, satria ianao karazan'le olona hoe za ohatra zao ve dia andeha hitoroteny eny Kalamanjana, za zao ve mba manama izy azy ohatra mamenatra hoe andeha toroteny
dia tokantrano eny tompo tsy vitanao tokoa zany no ny antony fa raha manamboatra tracte vitanao zany dia zay olona tonga aminao rehefa avy miresaka eo dia mba safady tompoko mba omeko anao ty vakianao fa iny ty vakio fotsiny dia zay eny an-dalana eny ianao mijorojoro ka satria misy olona mandidina tafaresaka aminao mety resaka politika andresany eo mety resaka fiainana miakatra andresany eo eo ampiresahana dia afaka mamoaka an'ilay tracte kely ianao safady tompoko aleo mba ameko anareo telon-dravavy ty tiananao dia tiananao dia tiananao endrika anankiray entina miasa ho an'Andriamanitra manatanteraka ny afatry Jesosy ny afatravatry Jesosy zany torevitra omeko anareo zany ary enoko fa tsy avy amiko zany fa avy amin'Andriamanitra mila miasa ho an'Andriamanitra isika riavana malalo sa tsy zany ve sa tsy zany ve ka tsy hisy olona na dia anankiray azy amintsika toka eto ka tsy manatanteraka lay afatrafatra napetraka Jesosy ary na dia famakeny olona ny traktina sange tsy aposinao fa rehefa tena voavakana iny misy herin'Andriamanitra manasitra ny marary any aminy tena marina nge zany zavatra lazaiko aminareo zany ka dia miandry antsika mba hanao hetsika Andriamanitra manomboka androany amen amen fanamarina manaraka ihany koa dia ity zava-misy ary zava-marina zao ambarako zao amin'ny akabeny ataoko itsika rehetra mihitsy dia misy zavatra lehibe takian'Andriamanitra amintsika takiantsika amin'Andriamanitra foana hoe Andriamanitra mba sitrano fa marary sitrano ny vadiko na sitrano ny zanako fa marary efa tsy ampy intsony ny volanay entina mitsapiteny Andriamanitra miantso anao zay vonjeo ho afaka amin'ity olana ity fa efa tsy zaka lanjainy intsony zao olana mianjady izao tak zany ny zavatra angatanao amin'Andriamanitra takinao amin'Andriamanitra Andriamanitra vao ty olana misy amiko ity mba angatako aminao ity ka efao tanterao Andriamanitra ary misy ariny sasa dia mamedele an'Andriamanitra tsotrao mandidy anao Andriamanitra tsy maintsy ataonao zany hatramin'ny farany herinandro fa raha tsy ataonao adaboko fiarako aminao tsy araka aminao zany ohatra tak zany matetika teny ataon'ny olona fa azadino fa misy zavatra takian'Andriamanitra amintsika ihany koa ange inona takian'Andriamanitra amintsika mba hiaino azy isika mba hiaino ny afatrafatra zay nambarana tamintsika ary indrindrindrindra mba hankatò zany mba hiaino arak'izany fa zany no sitrapon'Andriamanitra araka voalaza amin'ny baiboly ary eto dia mampahatsaro antsika fa ndria mandeha reo apôstôly reo mpianatra Jesosy dia niona tamina dia o reo mpianatra mpampianatra ianao moa mitaona anay mba hanao zao mba hanao zao mba hotako zao raha tena manaraka anao 100% zahay inona moa zany ny anina hoaninay inona zany ny rano sotronay inona zany no tafinay anao ahoana zany ny amin'ny vady aman-janakay be dia be mihitsy ireo zavatra nampanahy andreo mpianatra boky Matthieu 9 no manambara izany dia ho Jesosy zao ny teniko aminareo izy aza manahy na inona ianareo fa zao aloha ka tsao aloha ny fanjakako sy ny famarinana ka tsao aloha ny fanjakako sy ny famarinana tanterao aloha ny afatrafatra napetrako taminareo fa anampy anareo daholo zany tratrahitra zany ho tanteraka aminareo daholo zany zavatra mampanahy anareo zany io Matthieu 9:7 fa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinan'Andriamanitra dia anampy ho anareo zany rehetrarehetra zany amen amen dia iverenantsika indray moa lay afatrafatra napetraka Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra andeha aho ho Jesosy saraka tsika iverina any amin'ny raiko aho zay naniraka iverina any amin'ny rainareo aho izy io hoy Jesosy noho izany
toizinareo ny asa zay efa natompoko teto ambony tany. Mandeha ihana ianareo mitory ny filazantsara, mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra. Mandeha ihana ianareo ataovy lasa mpianatra tahaka anareo ny olona rehetra ny firenena rehetra. Mandeha ihana ihany koa ianareo mivavaka ho an'ny marary, mamoaka démonie, manafaka ny olona izay azo ny herin'ny démonie. Zany rehetra izany no afatra napetraka Jesosy. Fa zao teneko aminareo, ianareo nge tsy andeha irery ho Jesosy raha mandeha tsy hoe ny herinareo na ny tanjakareo na ny fahaizanareo no entinareo mahita fombiazana amin'izany asa ampanaoviko anareo zany. Tsia! Fa izao Jesosy zay tomponareo no miaraka aminareo, no momba anareo. Izao Jesosy miaraka aminareo. Dia ho amaringo daholo Jesosy reo teny torinareo, reo fihetsika ataonareo, reo vavaka ho an'ny mararina fanafahana ataonareo ho an'ny olona. Zany ho anamarina izany. Zany tokoa nge ny hita ao anatin'ity baiboly ity voasoratra hoe rehefa nandeha tokoa reo apôstôly nitory teniteny tontolo eny, dia zao voasoratra hoe ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina teny tamin'ny famantarana sy ny fagagahana nomba azy. Zay ny voalaza amin'ny bokin'ny Marka ohatra 4:10 eo amin'ny 9 faraparany eo. Tsika zany ry havana malala tsy mandeha rery tsy hitantsika maso Jesosy aiza izy, aiza moa izy, tsy hitantsika ho kasy sy tanana. Fa raha voalaza amin'ny baiboly no jerena dia miaraka aminao eo foana izy, momba anao eo foana izy. Amen. Saroko vao kristianina vaovao atamin'izany, vao mpino kristianina vaovao atamin'izany. Na dia ny toko sy adiny amin'ity baiboly ity ary tamin'izany tsy mbola hitako hoe aiza ho aiza misy an'izany hatramin'ny bokin'ny Jaona azy, tsy hitako aiza misy an'izany. Dia azonao onona hoe mbola vaovao toko pastera tamin'izany. Fa teteny isoraka an'Andriamanitra nandray anjara hoe za mba andeha toriteny iaraka aminareo, za mba hivavako an'ny marary. Ary teteny isoraka an'Andriamanitra mihitsy fa dia nasehoan'Andriamanitra hoe tsy ianao ny miasaka za mieritreritra ny tenanao vaovao ianao, na hoe olona tsy mbola navaky baiboly, fa zako ny miaraka aminao, zao ny momba anao. Ary dia isoraka an'Andriamanitra fa maro ny olona no resy lahatra tamin'ny teny nambarako, maro ny olona no sitrana rehefa mivavaka ho azy amin'ny anaran'i Jesosy vita be mihoatra no zany any ianareo rehetra toka manarika ty fotoana ity asioteka mapeo an'Andriamanitra. Amen. Dia taorinan'izay afatrafatra napetraka Jesosy zay dia nisy teny tahaka izao nambaran'i Jesosy. Kanefa ozy izy zao ny teneko aminareo ry apôstôly, ry mpianatra, miandrasa kely aloha, miandrasa kely aloha, asa mbola mandeha aloha ianareo. Eno tsara hoy aho, zay ny teny Jesosy. Mila vita batisa amin'ny fanahy masina ianareo vao mandeha. Mila vita batisa amin'ny fanahy masina ianareo vao mandeha. Tena ilainareo io batisa amin'ny fanahy masina io. Eno tsara ke ny fomba fiteny Jesosy tamin'izany fotoana zany vakitsika avy hatrany liko toko 520 andiny 720 vakitsika avy hatrany zao voasoratra. Eno tsara ato amin'ny écran no amakiko azy. Ary mba hotoriana amin'ny anaran'i Jesosy ny fibebahana sy famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema, eto zany deparatsika, miainga mandeha mitory ny fibebahana sy famelan-keloka amin'ny anaran'i Jesosy. 2:7. Ary ianareo no vavolombeloko amin'izany ho Jesosy. 2:7. Ity le tena vetikevitra. Ary indro zao mampitondra ny teny fikasany raiko anareo. Efa nampitondra teny fikasana matsy Andriamanitra ray. Dia zao ny teniko aminareo, mitoera eto an-tanàna, mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny ava.
asa mbola mivoaboaka ny tanàna aloha ianareo, asa mbola mialy eto tanàna aloha ianareo, mandra-patoka ny fotoana hoe ho tafiana amin'ny hery avy any amin'ny avo ianareo. Io zany le atao hoe batisa fanay masina zay ho tanterahana amin'ny kristianina rehetra, amin'ny olon'Andriamanitra rehetra. Ho tafiana amin'ny hery avy any amin'ny avo, ho rakofana amin'ny hery avy any amin'ny avo. Asiny apôstôly toko voalohany indray, asiny apôstôly toko voalohany 4 sy 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola ato amin'ny écran ihany namakiko azy. Niarany angona teo amin'ny Jesosy zany hoe niaraka ny vory tamin'ireo mpianatra Jesosy. Dia namepetra azy tsy ala ny Jerosalema. Eno ry apôstôly a, eno tsara, asa mbola mialy eto aloha ianareo. Namepetra, zay ny voasoratra. Fa hiandry ny tefikasany raiky, hiandry ny tefikasan'Andriamanitra ray, zay farenareo tamiko, hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano. Ianareo zany a efa vita batisa ny rano tamin'ny alalan'ny batisa ny Jaona, le nasitrika tao anaty rano. Fianareo kosa atao batisa mifanay masina tsy ela be, fa rehefa afaka andro vitsivitsy ho atao batisa mifanay masina ianareo. Zay zany no teny nambaran'i Jesosy tamin'ireo mpianatra. Ry havana, ry fiangonana malala tonga manarika ity fotoan-dehibe ity, hatrany am-boalohany natokavan'i Jesosy teto ambony tany, nanaovany mission, ary hatramin'ity androandroany ity dia izao ilain'Andriamanitra isika olon'Andriamanitra rehetra na iza mba ho vita batisa ny fanay masina. Amen. Tsy mety mihitsy ho iaho hoe mpino kristianina ianao, olon'Andriamanitra ianao, kanefa tsy mbola vita batisa ny fanay masina. Tsy mety, tena tsy mety. Ary na dia averiko indray hoe na dia ianareo izay samy toka eto azy, ianareo izay mbola vaovao be toka eto, dia mitovy. Satria efa kristianina ianao, satria folon'Andriamanitra ianao, dia tsy mety mihitsy hoe zany toerana misy anao kanefa tsy mbola vita batisa amin'ny fanay masina ianao. Zao mantsy a, zao mantsy. Tsy ho lasa lavitra amin'ny fampona an'Andriamanitra ianao raha toka tsy mbola vita batisa amin'ny fanay masina. Tsy ho lasa lavitra. Kanefa ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika kristianina, ho antsika fiangonana, dia izao tsy maintsy mandeha lavitra, tsy maintsy mandroso, mandeha lavitra ara-panahy, mandroso lavitra ara-panahy. Tsy maintsy amin'izay. Tsy mety raha mijanona ho zaza foana ianao, tsy mety raha mijanona ho zaza ara-panahy foana ianao. Io tsy hafa tahaka ny ataoko hoe fiainantsika olombelona maha olombelontsika. Raha zaza ataoko hoe heritaona, 2 taona, 3 taona, 4 taona, hoe mbola fahana ny ray aman-dreninao ianao vao mahasakafo, mety hoe normal satria mbola zaza e, tsy maintsy raisinao ray aman-dreny ny adidy fanako ty zanako ity mba hisakafo amin'izay mitombo tsara. Fa raha ohatra kosa efa mananika amin'ny 10 taona ianao, eny ary efa any amin'ny 15 taonanao ianao, mbola fahanana foana vao mihinana, mizatra tsy normal ao a. Fa ianao mila mitombo, mila mitombo vatana, mila mitombo saina, mila mitombo fahalalana, mila mitombo mahafantatra tokony ataonao ianao. Dia tsy hafa fa tak'izany mihitsy ry havana, reo milafy ny ara-panahy mila mitombo anao. Tsy mety hoe efa ela ve anao mpino kristianina, fiangonana kristianina. Tsy mety. Raha ohatra ka malaka ankehitriny dia mbola mijanona ho zaza foana ianao, ho zaza ara-panahy. Tsy mety ry havana. Ianao ka mba mieritreritra hoe mety, fa Andriamanitra miteny hoe tsy mety. Andao dia vakitsika ny voalaza atao bokin'ny Hebreo hoe Hebreo toko 5. Elo tsara manomboka amin'ny 1:12. Hebreo toko 5. Ny amin'izany
dia manana teny maro zahay sady sarotra ambara satria lanondalovana ny sofinareo. 1 fa na dia tokony efa mpampianatra aza ianareo noho ny fahelan'ny andro dia mbola mila zay ampianatra anareo ny abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray. Ary efa toy izay tokony homendronoany ianareo fa tsy vetikanina, fa zay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny famarinana satria mbola zazabodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay azafady, fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra ny ampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Raha ny fahelan'ny fotoana zao ho an'ny sasany amintsika hoe efa mambola maro no nampiany kristianina azy na efa mataona maro no nampiany kristianina azy dia inona no ny rasin'Andriamanitra? Tsy tokony hijanona ho zaza intsony ianao fa tokony efa mpampianatra, tokony efa mpitoroteny, tokony efa mpanetana, tokony efa mpampirisika, tokony efa olona mahay miankadre olona vaovao. Fa raha ohatra ka mbola mijanona ho zaza be foana ianao ara-panahy, mbola mpianaranao foana ny abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra, tsy normaly zany ry havana, tena tsy normaly zany. Ary zay mahatonga antsika mila mandray ny batisa amin'ny fanahy masina. Amen. Tsy afaka ny hafana fo zay rehetra ho an'Andriamanitra ihany koa isika ianao raha toka tsy mbola vita batisa amin'ny fanahy masina. Tantarako aminareo fa Andriamanitra mila kristianina, mila fiangonana kristianina mafana fo sy mirehitra ho an'Andriamanitra. Tsy mety amin'Andriamanitra ny hoe mankatsitsika, tsy mety amin'Andriamanitra hoe kristianina ihany ianao, fiangonana kristianina ihany ianao kanefa matimaty, tsy mety zany. Zany nge dika ilay tantaran'ny fiangonana tao Laodikia sao dia adininareo fa ny fiangonana kristianina tao Laodikia ny fahitany Jesosy azy jerena toa tsy mangatsika, jerena nefa toa tsy mafana ho an'Andriamanitra. Fa inona ny filazany azy? Matimaty. Dia inona ny décision nyraisin'Andriamanitra? Nalohany vavan'Andriamanitra izy, navoaka an'Andriamanitra, navoaka an' Jesosy mba tsy ho isan'ny olon'Andriamanitra, tsy ho isan'ny kristianina, nalohany. Satria sa tsy mafana no tsy mangatsika fa matimaty. Fa ny mety amin'Andriamanitra dia hoe kristianina, fiangonana kristianina isan'andro isan'andro mandra-piavin'i Jesosy dia mafana fo sy mirehitra ho an'Andriamanitra. Tsy ho tonga amin'izany anefa ianao raha tsy efa vita batisa amin'ny fanahy masina. Amen. Amen. Tsy ho vitanao ihany koa ny anao asan'Andriamanitra araka ilay afatrafatra napetraka Jesosy tamintsika teo. Tsy ho vitanao zany, sarotra aminao ny hatanteraka zany. Mety hoe malaina ny anao an'izany ianao raha toka tsy mbola vita batisa amin'ny fanahy masina. Malaina tsy vitako zany andeha toroteny zany ka hoe toroteny karamanjana ve, hoe hiaraka amin'reto ekipa reto ve, to tsy vitako za olona ohatrao ve, ohatrany tsy vitako zany ka. Dia malaina ianao. Enina dia atao hoe anao trakta azy ary manambola ampiasaina amin'izany ianao, afaka manamboatra trakta. Dia malaina ianao anamboatra zany, malaina ianao izara zany amin'olona raha ohatra ka tsy mbola vita batisa amin'ny fanahy masina ianao. Ka androany zany dia manentana anao ny baiboly, mampaherantsika rehetra Andriamanitra. Aoka ngetaeta ho vita batisa amin'ny fanahy masina isika rehetra ry havana malalo. Amen. Manaraka izany voafehitra ihany koa ny asa lehibe sy magaga azon'Andriamanitra tanterahana amin'ny alalanao raha toka tsy mbola vita batisa amin'ny fanahy masina ianao. Voafehitra Andriamanitra nge amin'ny alalanao nampino efa ela be tato anao na mbola pino vaovao na voandroany aza ny tonga. Mahafaly an'Andriamanitra kely hoe amin'ny alalanao dia misy asa lehibe ataon'Andriamanitra na misy asa magaga ataon'Andriamanitra.
mahafaly an'Andriamanitra zany, mahazo voninahitra Andriamanitra, mahazo dera Andriamanitra. Efa be dia be moa no nahitako fisehon-javatra tahaka izao. Misy mpino kristianina manana havana marary, hitany hoe ampahoriany demonia, dia matetika moa no mahazatra ny olona dia andao antsoina pastera. Allo pastera, miantso. Tsy mandray telefony ny pastera, na hoe tsy azo mihitsy pastera. Andeha hiantso mpiandraikitra ndray aho, chef de groupinay na ranona sa fa izao ananako ny telefony, miantso aloha tsy mahazo ihany koa. Andriamanitra tsy mahazo aty, tena tsy mahazo, tsy azo mihitsy pastera ry olona. Dia atahoana, leto le olona marary be, tena misy krizina devoly. Ahoana rena atao? Ianao mpiano amin'io dia tsy ampozinao, misy fatairana ao anatinao, andeha vavako an'le olona. Iny fatairana iny zany, iny le asa fanahy masina manatra anao hoe vitanao io, ataovy io. Dia vavaka ianao an'le olona marary, ianao mikipy eo anao, vavaka eo anao. Vita le vavaka, sitrana le olona. Gaga daholo ny rehetrarehetra. Hoay, ary ny vavandry teo tonga dia niova be. Dia ateoriana le olona mitantara zavatra nitranga. Izy amin'io tena faly misaotra Andriamanitra fa hatramin'izay niainako, hatramin'izay na kristianina sambany ny vavako marary dia sitrana ny marary. Sitrana satria niaraka taminao ny tompo. Zay mihitsy le fiainana tokony fiainanao. Ahoana no ahafan'Andriamanitra manao asa lehibe sy magaga eo amin'ny alalanao? Raha tianao ny tena ahita tokoa, ary ahita matetitetika, ahita foana asa lehibe sy magaga, ilainy ianao ho vita batisa amin'ny fanahy masina. Amen. Ilainy ianao ho vita batisa amin'ny fanahy masina. Tsy afaka no vavolombelon'i Jesosy ihany koa ianao, hoe vavolombelon'ny fisiny, vavolombelon'ny heriny, vavolombelon'ny fagagana. Tsy afaka no vavolombelon'i Jesosy ianao hoe vavolombelon'ny fanasitranany, vavolombelon'ny fitahiny, raha tsy efa vita batisa fanahy masina ianao. Eny mety misy ihany aloha amintsika afaka ajoron'i Jesosy hoe ianao vavolombeloko. Fa miakabeny raha tiantsika ny tena hoe atsapa zavatra mivaingana hoe tena vavolombelon'i Jesosy dia mila vita batisa amin'ny fanahy masina ianao. Amen. Resy ohatra, resaka fitahina. Sitrapon'Andriamanitra ke ny hitahantsika e. Sitrapon'Andriamanitra ke ny hitondra fanambelana fiainantsika e. Teny fanambaran'Andriamanitra ao anaty baiboly ety zany. Mety misy fitsapan-toetra aloha, mety hoe maritraritra, fa raha maharitra ao famponan'Andriamanitra anao, tsy memotra tsy verin-dalana mihitsy tena azo antoka fa ho tahina ianao. Amen. Dia ianao vao tahiny, lasa vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra amin'ny tah. Fa raha ohatra ka mantra mandavataona zao ianao, sairam-piaina mandavataona, tsisy fitsarana mihitsy, ahoana moa no atonga anao ho lasa vavolombelon'ny fisian'ny fitahin'Andriamanitra? Raha mijoro vavolombelona amin'ny olona azy ianao mitoana olona ho an'i Jesosy, tsy rotitra ny aminao, tsy liny, tsy malina azy ianao. Ka ianao ry manitra velo ohatran'io, tominao aiza? Hoentinao aiza? Satria ianao tsy hitany hoe voatà. Ka zay mahatsara antsika hoe mila vita batisa fanahy masina antsika mba ho lasa vavolombelon'i Jesosy. Jereo nge ao amin'ny Asina Apôstôly toko voalohany ao Asina Apôstôly toko voalohany dia vakitsika ny 9:9. Zao ny voasoratra. Asina Apôstôly toko voalohany 9:9. Hoy izy: fa azo hery anareo, isy hery amin'ny ilatsan'ny fanahy masina aminareo. Azo hery anareo rehefa milatsaka aminareo ny fanahy masina. Ary ho vavolombeloko manomboka eto Jerosalema, eran'ny Jodia, eran'ny Samaria, eny hatrany aparan'ny tany aza anareo. Tian'Andriamanitra atao vavolombelontsika rehetra ry havana. Amen. Amen. Rehefa tena vavolombelona ianao ka tena eninao mihitsy fitsarana, fiadanana, fahasambarana ao anaty e. Hitantara aminareo zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay. Ndray mandeha tsy ela akory zay, nandeha tany amin'ny nosy Maorisy izahay.
tany amin'ny nosy Maorisy niaraka tavady aman-janako moa tany dia nandray anay ny fiangonana tany karakara anay hatramina sakafo karakarainy tsara izay menakavy tahaka ny fanaontsika ety Madagasikara tonga mirodorodo zareo mitondra sakafo any menakavy nefa be dia be zahay nanome fiarakodia zareo miaraka amin'ny chauffeur fiarakodia mini bus anankiray zay sazy any menakavy mitondra anay tany amin'ny toerana izay tena iandehanana tena mankarakara anay ny olona tany dia nitoroteny tao amin'ny fiangonana maromaro zahay tao Maorisy dia zao ny fitorana vavolombelona nataon'izy ireo taminay zay no mahatonga amin'ny teny hoe tena afaka ny vavolombelon'ny fisiany Jesosy vavolombelon'ny heriny vavolombelon'ny fanasitrana vavolombelon'ny fahagagana vavolombelon'ny fitahina isika io rehefa mandray ny fanahy masina tena misy ako mihitsy ny fanahy masina io dia zao rehefa tonga tety Madagasikara zahay dia zao no tenin'izy ireo taminay taorianany nandalovanareo taty aminay ozy izy namanginareo anay debe ny zavatra niova tato amin'ny fiangonana misy anay voalohany ozy izy zareo tsy fanaonay hatramin'ny sinay hoe isa maraina amin'ny 3 ora maraina dia misy olona maromaro tonga am-piangonana mandoalika amin'ny vavaka tsy mbola nisy zany teo aminay ozy izy hatramin'izay fa taorianany nandalovanareo dia lasa fanaonay lasa fiainanay ny manao vavaka mandoalika manao vavaka famponan'Andriamanitra manomboka amin'ny 3 ora maraina avy aiza zany zay lay akon'ilay asa mifanahy masina zay ny asa teo amin'ny fiainanay dia zao ko mbola tenin'izy ireo tsy fanaonay aty hatramin'izay zany hoe mandeha mitety tokantrano mitoroteny mizara trakta any Maorisy ko moa sarotra nitetezina tokantrano fa saiky midy ny tranon'ny olona dia sarotra be fa lasa asa fampona nataon'ireo mpino kristiana tao nosy Maorisy zany taoriana nandalovanareo izy dia lasa manana fiainana tahak'izany izay mitety tokantrano mitory vavolombelona mitory ny tenin'Andriamanitra mizara trakta amen zany ny akon'ny fanahy masina akon'ny batisa fanahy masina dia ity zavatra anankiray anisan'ny mba tena nampahery ahy araka ny teniko teo hoe nanome fiara anankiray ho anay zareo dia nanome chauffeur ihany koa io chauffeur io musulmane ny vadin'io chauffeur io hindou fa nay miaraka zany zareo na dia samy manana fivavahany azy dia io chauffeur io mitondra ilay vao maraina dia hariva vao mody dia zao zany zavatra mitsangatra indray eny an-dalana lay zavikeliko amin'izany dia mitabataba be aho dia mitabataba hainao ankizy kely daholo enina menadalo zareo tabataba dia hoy aho hoe tezitra sy tafotoana angamba ty chauffeur ity hoe reto mpivavaka kristiana reto angamba dia tsisy tsara fa dia mitabataba tsy tabataba tena mitabataba mihitsy tenana mofo ana tôbily rehefa tôbilin'olona madio be tsy azo nanana mofo ato fa manjary misy potina mofo ka manimba mandoa tôbilin'olona nana dia sahirana kely mihitsy ny tena indrandray dia zao vita moa iny dia nody zay dia i chauffeur ihany mbola nanatitra anay tena amin'ny aéroport dia zao vaovao mafaly rehefa nody izy dia nresaka tamin'ny vadiny dia zao nresaka ny fanaovan'izy vady nitataray le paster atao amin'ny nosy Maorisy taminay le izy hoe le chauffeur mitondra anareo iny nge ozy izy ka lasa mpino kristiana ato hoe amen tao anatin'ny fotoana nitaterany anay nitondrany anay dia zao nitatarainy tamin'le paster atao Maorisy hoe nisy zavatra tsapanay io zay atao anatinay misy zavatra tsapako hoe inona ary zany fa misinina ary dia fahatsapana hoe tokony hivadika ho kristianina hivavaka ato amin'ity fiangonana kristianina ity dia nifampiresika izy mivady hoe hifanaraka tsika andeha ve dia avy atrako le vadiny ho le madama andeotsika ho any dia tamin'ny andro iny ihany dia tonga atao amin'le paster zareo tantaran'izany ary nanapa-kevitra hoe ho an' Jesosy ndeo hiteka mafan'Andriamanitra zany zany riavana no ako ny
fanay masina ako batisa fanay masina. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Mbola joro fa volombelona aminareo ihany efa ianareo moa tamin'ny fotoana nanaovana fanokanana pastera vao tsy ela teto dia nisy tamin'ireo olona nitokanana pastera teo aloha dalo, tena dalo, tena olon-dratsy fa dia saorana moa Andriamanitra fa namangy azy Andriamanitra dia lasa mpino kristianina izy, ny alany ny madalo azy nariny ireo fanafody nampiasainy tamin'izany. Dia tamin'izy tonga voalohany tao amin'ny fiangonana tao Belo sur Tsilbiany, tonga voalohany tao zany izy. Dia tamin'ny fotoana iny no nitoroteny pastera, nitoroteny mikasiany amin'ny batisa amin'ny fanay masina mihitsy tahaka izao ambarako izao. Dia nampandroso ny olona zay mangetaita ndray fanay masina mba ho vita batisa fanay masina pastera tao Belo sur Tsilbiany. Dia nandroso ny olona dia mba nandroso ihany koa io dalo sy efa nanapa-kevitra hoe ho an'i Jesosy io. Dia inona ny tranga? Latsaka ny fanay masina tamin'ireo olona nijoro tety anoloana ary anisany andray fanay masina vita batisa fanay masina io rahalahy zay atao hoe dalo teo aloha io. Dia inona zava-nisy zay ilay ako n'ilay fanay masina milatsaka sy batisa fanay masina avy hatrany dia nanatona ny pastera. Zao izy tapa-kevitra fa hanao pastera, tapa-kevitra fa hanao asan'Andriamanitra. Dia avy hatrany moa dia niaccepten'ny paster Hubert izy, andao ary manaraka fifany ianao, manaraka fampianarana ianao. Dia ny fiafarany tonga teto izy nosorana, anisany nosorana pastera. Inona no tiako ambara? Ny fanay masina, batisa fanay masina rehefa milatsaka amin'ny olona anankiray dia misy zavatra be dia be miova ao. Ary zany no ato mahatonga an'Andriamanitra mampahirantsika fiangonana hoe mila vita batisa fanay masina ianao. Sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Ary eto dia mampahatsiaro antsika fa matoa Andriamanitra nampitondra faminaniana anjoelam-paminany tamin'izany andro zany. Hoy izy ao mijoela toko fa 3:1 ka hatramin'ny 2:2 tsy vakiana moa le telo fa lava be. Hoy Andriamanitra raha nampitondra faminaniana hoe any aparany ihany amin'ny andro farany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho. Raha zavaina dia hoe ataoko vita batisa fanay masina ny olona zay mino ahy, zay manompo ahy amin'ny andro farany. Matoa teny an'izany Andriamanitra satria zay mihitsy no hitan'Andriamanitra fa mety ho tanterahana amin'ny kristianina rehetra, amin'ny fiangonana kristianina rehetra. Ary na dia Jaona mpanao batisa azy, lehilahy zay nalefan'Andriamanitra mialoha anokatra lalana ho an'i Jesosy, le zanak'Andriamanitra mbola ho avy, dia tantarain'ny Baiboly fa nanazava tamin'ny olona sahady izy tamin'izany fa misy ny antsoina hoe batisa ny fanay masina sy ny afo. Nazavainy tamin'ny olona zany. Andaovaka itsika Matitoko 7 andiny 1:10. Matitoko 7 andiny 1:10. Zao ny voasoratra. Ho Jaona mpanao batisa, izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Batisa fibebahana zany no ataoko anareo. Fa lay ho avy aoriako ao, mahery no za zany lehilahy zany mahery no za zany lehilahy zany. Dia voasoratra io hoe tsy mendrika hitondra ny kapany azy ao. Hoe le kapa ampiasainy zany lehilahy mahery zany tsy mendrika hitondra n'izany kapany zany ao. Rehefa tonga izy io voasoratra io, izy no hanao batisa anareo amin'ny fanay masina sy ny afo. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanay masina sy ny afo. Jaona zany dia nampafatra mialoha hoe misy tokoa ny batisa amin'ny fanay masina ary mbola nitovanany hoe batisa amin'ny fanay masina sy ny afo. Amen. Amen. Halleluja. Ka androany andao sika fiangonana hivavaka ampiseho etaeta ny mba handray ny fanay masina
mba ho vita batisa amin'ny fanahy masina. Le teny vakina teream-boalohany moa raha tsaronareo jaona toko 7 le izy zao mihitsy teny Jesosy hoe aoka raha misy mangetaheta aoka izy anatonahy fa raha mantonahy ianareo izay mangetaheta dia isondrany vela iboboka ao anatinareo ao. Ny fanahy masina izay omena anareo no ambarako ny amin'izany. Ary rehefa mandray fanahy masina na mandray batisa fanahy masina sy ny hafa dia ny famantarana voalohany voasoratra ao anatyity baiboly ity ianao ampitenena fanahy masina amin'ny fiteny tsy fantatra. Zay le izy, ianao ampitenena fanahy masina amin'ny fiteny tsy fantatra. Anome ohatra vitsivitsy aho. Asin'ny apôstôly toko 10 vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Asin'ny apôstôly toko 10 manomboka amin'ny andininy voalohany. Vakina ilay voasoratra. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy mihitsy izy dia nahita mpianatra sasany teo, nahita mpino kristianina teo zany izy. Dia andiny manaraka dia nanao taminy hoe efa noraisinareo fa ny fanahy masina fony voanino ianareo. Zany hoe tika ny tenin'ny Paoly zany dia izao. Raha vao mino an Jesosy ny olona, raha vao nandray an Jesosy ny olona avy hatrany tokony miaraka amin'izay mandray ny fanahy masina, vita batisa fanahy masina, satria zany efa teny fikasan'Andriamanitra ray. Tsika tonga eto zany zao normal ny tena izy zay rapiny tonga eto androany tokony vita batisa fanahy masina daholo satria hivavako anareo aho. Dia zao voasoratra tsy renaika, tsy renay akory fa efa nomena amin'ny fanahy masina. Dia ho Paoly ho amin'iny nary no nanao batisa anareo. Dia hoy ireo ho amin'ny batisa ny jaona ihany, le batisa ny jaona no zay ihany no nanaovana batisa anay. Dia zao no le teny fa ho Paoly jaona nanao ny batisa amin'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha vao nare zany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Zany hoe raha vao nazava tamin'ny voasoratra dia avy hatrany dia natao batisa, le batisa kristianina, le tena batisa kristianina asika ao anaty rano. Ianareo zao tokony efa hiomana ho an'izay tsy mbola vita batisa ny rano fa atoato dia isy batisa ny rano anaovana anareo. Na ianareo tokantrano ka isa mino ianareo isa rehefa nandray Jesosy dia afaka hiomana atao batisa ny rano. Vita zay dia zao notoa le teny ny vavaka ho azy ireo Paoly. Ary rehefa nametra amin'ny Paoly tanana izy reo retim-pino zany dia nilatsaka tamin'ny retim-pino ny fanahy masina. Rehefa nametrana tanana dia nilatsaka tamin'ny pino ny fanahy masina ary ny teny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Rehefa nilatsaka tamin'ny fanahy masina, rehefa vita batisa fanahy masina zareo dia nampitenena fanahy masina tamin'ny teny tsy fantatra. Mbola maky baiboly anko sika asin'ny apôstôly ray toko 10 andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 4:20. Zao voasoratra. Raha mbola nilaza ny teny zany Petera, zany hoe raha mbola teo ampitoriana teny Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Teo ampitoriana teny Petera avy hatrany dia nilatsaka amin'ny fanahy masina. Avy hatrany dia vita batisa fanahy masina ny olona rehetra izay nandreny toriteny Petera. Dia zao no toa le teny ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana teny fanahy masina. Gaga reto mpino kristianina fa saingy jiosy. Gaga zareo na gaga azy mantsy dia hoe zareo dia nieritreritra fa zareo jiosy ihany ny mendrika andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Gaga zareo hoay nandray fanahy masina ihany koa ny jentilisa ny voafo. Hoay nandray fanahy masina ihany koa reto olona tsy jiosy fa nino Jesosy. Ina moa natoka azy ireo gaga. Zao voasoratra fa nandre azy ny teny
tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nakarazan'Andriamanitra izy. Zany hoe nahita zany ireo apôstôly, ireo jiosy efa converti to amin'i Jesosy, fa de tamin'ny fiteny tsy fantatra le olona, satria nilatsaka tamin'ny fanahy masina, satria vita batisa amin'ny fanahy masina izy. Ka mafisiko zany fa ny famantarana fa nandray ny fanahy masina anao, vita batisa fanahy masina anao, de eo mpivavahana ianao de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Izy araka zany teny zany tsy fantatrao le teny tsy hainao. Io teny tsy fantatra io moa misy karazany maromaro. Misy aloha teny fantatra e, fa saika tsy hainao. Angamba mety tsy hain'ny olona manodidina anao akory azy. Ohatra, androany zao hivavako anareo de ataon'Andriamanitra vita batisa fanahy masina ianareo, de hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Mety hiteny amin'ny fitenin zareo avy any Hong Kong zao ianao. Hainao tsara amin'ny fitenin'ny olona avy any Hong Kong, ka na zany anarana zany ary de fa Hong Kong. Tsisy mahay, ianao tsy mahay an'izany, manodidina anao tsy mahay an'izany, kanefa Andriamanitra mampiteny anao amin'le fiteny. Zay zany hoe fiteny misy eto ambony tany le izy, fa saingy tsy hainao, tsy hain'ireo olona manodidina anao. Mety hiteny ihany koa na fiteny tsy fantatra, fa saingy raha voalaza amin'ny Baiboly dia misy any antsoina hoe teny lanitra na tenin'ny anjely. Mazava be moa zany fa tsisy olona mahay izay fiteny lanitra na mahay izay fitenin'ny anjely, fa de hoe arabaky teny teny amin'ny fiteny tsy fantatra koa ianao. Fampianarana lava be moa mikasena amin'izany fiteny tsy fantatra zany, fa hatreo aloha no ambara amintsika. Ka hoy aho hoe androany manana etaeta sy fanirina fantatra mba handray ny fanahy masina ianao, mba ho feno ny fanahy masina ianao, mba ho vita batisa fanahy masina araka ireo tantara zay efa notantaraiko taminao ireo. Andriamanitra efa vonona ianao sisa no andrasana. Zay mahatonga Jesosy miteny manao hoe zay rehetra mino aka mangetaeta, aoka izy anatonaka isotro, fa zay mangetaeta de izy hono raha mivelona miboboka avy ao anatiny. Ary ny fanahy masina zay omena ho an'izay mino azy no nambarany tamin'izany. Hivavaka tsika riavana, tena hivavaka amin'ny fotsika rehetrarehetra mihitsy isika, tena hivavaka. Aondreo aloha ny lohanao de asandrato ny tananao de mangina ianao fa zaho aloha hivavaka ho anareo. De rehefa avy eo tsika rehetrarehetra isam-batany olona mihitsy no hiaraka hivavaka, anao vavaka torapo, ampiseho tena etaeta mirehatra ny andray ny fanahy masina sy ho vita batisa fanahy masina. Atsaka ny tananao ray fa hivavaka ho anareo aho, tsika rehetra kosa mangina. Andriamanitra ray ny malala, rilay izy hatrozaiko mandrakizay, misaotra ny amin'ny afatra nampitorianao ateo. Mino aho fa niara-ny asa tamiko anao ka tonga marina amin'ny tsiraray avy zany teny nambarako izany, ka de tonga amin'ny olona fa mangina, ka tonga ho amin'ny etaeta andray ny fanahy masina, ny ho vita batisa ny fanahy masina. Iaraka hivavaka zahay, ka de alatsao aminay ny fanina masina, mba ho vita batisa ny fanahy masina zahay. Enina dia namanay vaovao tonga eto azy, de mba handray an'izany fanahy masina zany eo amin'ny fiainan'izy. Ho vita batisa fanahy masina ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ho vita batisa fanahy masina ny rehetra. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao tompo fa tsara ianao. Aneo ny etaetanay miaraka zany zahay amin'izao fotoana izao, samy anandrapeo, samy miaraka hivavaka. Sokafa avy hatrany ny vavanao de mivavaha ianao. Aza petraka olana hoe eny eo akaikinao le vavaka, tombavaka, fa loary ny etaetanao, mivavaha ianao, fa Andriamanitra anome ny fanahy masina antsika rehetra. Sokafa ny vavanao, samy mivavaka araka izany isika, samy mivavaka araka izany isika. Alléluia, alléluia, alléluia. Samy mivavaka araka izany tsika tompoko.
amen. Fahasoavana lehibe ho anay tompo ty androandroany ity. Fahasoavana lehibe ho anay tompo ty androandroany ity ka dia misaotra. Halleluia, halleluia. Andray ny fanomezana dia mifanay masina izahay. Andray ny fanomezana dia mifanay masina izahay. Ho vita batisa fanay masina ny olona rehetra Andriamanitra. Halleluia, halleluia. Amen, 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 amen. Misaotra tompo, misaotra. Samy mivavaka izy. Samy mandray ny fanay masina. Samy mandray ny batisa fanay masina. Fa manao batisa fanay masina antsika Jesosy amin'ity fotoam-pivavahana androany ity. Aza matahotra ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao. Fa zany no famantarana fa nandray ny fanay masina ianao ary vita batisa fanay masina. Halleluia, halleluia, halleluia. Halleluia, halleluia, halleluia. Amen, 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 amen. Halleluia, halleluia. Halleluia, halleluia, halleluia. Misaotra Andriamanitra, misaotra tompo. Misaotra Andriamanitra, misaotra tompo. Halleluia. Amen, amen, amen. Afaka ampiteny anao fiteny tsy fantatra Andriamanitra. Afaka ampiteny anao fiteny tsy fantatra amin'ny fanay masina. Fa mandataka zany aminao Andriamanitra androany. Raisy ny fanay masina. Meteza ho vita batisa fanay masina. Amen. Amen, 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 amen. Halleluia, halleluia. Halleluia, halleluia, halleluia. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra. Fahasoavana lehibe ho anay rehetra ny androandroany. Asina. Amen, amen, amen. Halleluia, halleluia, halleluia. Misaotra Andriamanitra, misaotra. Misaotra Andriamanitra, halleluia. Midina no fanay masaka atao vita batisa fanay masina izahay. Ataovy mandray ny hery ny fanay masina izahay. Ka ho lasa vavolombelonao tokoa izay fiangonana rehetra tonga eto. Halleluia, halleluia, halleluia. Halleluia. Amen, amen, amen. Ianao no manome anay ny fanay masina Andriamanitra. Manao batisana amin'ny fanay masina anao. Ilaina ihany koa zany. Ilaina ho tanteraka fiainanay zany. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Samy mivavaka sandrato tananao. Samy mivavaka sandrato tananao. Atao zava-dehibe aminao ny mandray ny fanay masina androany riavana. No vita batisa fanay masina. Mivavaha ianao. Tena mivavaha amin'ny fonao rehetra, amin'ny fonao manontolo. Halleluia. Halleluia, halleluia, halleluia. Misaotra tompo, misaotra. Misaotra Andriamanitra, misaotra. Amen, amen, amen. Toy izy mivavaka, toy izany mivavaka. Mila mandray fanay masina isika. Usutro midina eto amiko ianao no fototra ny
Usutro mity asandrato ny feonao toamiko iana no fototra ny fageseko mitina fanay masina atsakany tananao mitina fanay masina mitina mitine mitina fanay masino mitiny anao alleluia 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 akipy masinao apetrao amin'ny fo ny tananao mbola hivavaka ao tahaka izay nataon'ireo apôstôly no ataoko ihany koa androany tompo vavaka aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho ianao no andatsaka le fanomezana lehibe indrindra aminay rehetra dia ny fanay masina ka ho vita batisa ny fanay masina ny olona rehetra toka eto reo zay efa nantatsanao ny fanay masina teo aloha dia mbola ho fenonao izao ary tena mieno azy ny fanaynao masina ka hitombo hery izy reo zay tsy mbola nandray dia ataonao mandray izy misaotra Andriamanitra misaotra androany azy dia mitondra tsodrano ho an'ny fiangonanao rehetra ny mpanomponao raha misy aminay rehetra toka eto ka hitoto hianatsimo izy rehefa avy eo vavaka aminao aho sady mitsodrano azy mba tena hitany herinao magaga any amin'iny fantatsimo izay andianan'iny izy raha misy kosa hitoto mianavaratra ianao no Andriamanitra mpandresy azy manoloana satra rehetra ny fanaynao masina izay alatsaka ao amin'izy ireo no hitondra azy ho amin'izany fahasoavana lehibe nambarako izany raha misy kosa rehefa mirava avy eo andeha hiatsinanana amin'ny anaran'i Jesosy ataonao matsapa fitsarana izy fiadanana fiainana be dehibe ho tsapany izany fiainana mamy miaraka amin'i Jesosy izany ny fanaynao masina milatsaka aminy no hitondra azy ho amin'izany fahasoavana be izany raha misy kosa hitoto hiakandrefana tsofoko rano ahita fombiazana be ny herin'ny tananao dia tsy saraka aminy na aiza na izy ny toerana andehananay reto ho asenao miariary fa mitantana anay tokoa ianao momba anay ho amarinao sy ho tanteranao zany amin'izao famaranana ny fotoam-pivavahana izao misaotra tompo misaotra ary makalazanao sy mame voninahitra anao zahay misaotra ray malala amen deo isotra ny tompo amin'ny alalany teka isika alleluia dia mialohan'ny tena hoe amaranana ny fotoana dia takizao zany filazana petraka amintsika ho anareo ray aman-dreny zay mananjanaka mpianatra sekoly Alahady amin'ny herin'ny androany ianareo dia makeo amin'ny trano sekoly Alahady fampidinika amin'ireo mpampianatra sekoly Alahady mikasika ny amin'ny tenue ho an'ny zanakareo ampiasaina amin'ny krismasy afaka 3 volana eo mantsy dia ifarana ny taona ka dia miomana teny izao mba tsy hoe mavesitra aminao ray aman-dreny ny tenue ny zanakareo filazana manaraka
efa namara taminareo matetika fa mbola mafisina matoa averimberina ny teny angamba mety misy tsy mbola mahazo an'le teny na hoe mila teny entanina foana izy fa tokony amonjy fotoam-pivavahana indroantsika na amin'ny 12 ora atoandro io na amin'ny 2 ora tolakandro io zava-dehibe ny fiarah-miangona ary zava-dehibe ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra indrindrindrindra hoe amin'ny 12 atoandro io a spesial fanafahana mbola iaraka amintsika amin'io atoandro amin'ny 12 io ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Razafy Lalaina enceinte taka manokana tsy mandry ny saiko sy ny eritreritry hoe ianareo na dia fanaovana vavaka azy mbidehibe dia mbola midomina aminareo ny olana vokatry ny ozina ohatra na vokatry ny fanay ratsy tsy tokony ho amin'izany tsika mpino kristianina marina fa misy ny fitsapan-toetra dia indraindray amin'ny karazan'le olana misy ary ohatrany hoe maritraritra indraindray ny hipetrahan'le olana amintsika fa ny marina natao afaka foantsika natao andresitsika ary zany matoka manentana hoe tokafa amin'ny 12 tsy mahafaty antoka anao ny mamonjy fotoana amin'ny 12 amonjy zay fanafahana izay ny riko moa dia hoe amin'ny tetoany 2022 ity tsy dilatra ny taona tsy raha rehava amintsika tena mahatsapa hoe tena namonjy Andriamanitra ka raha marina ny taona ianao tsy salatria amarina ny taona ombany alahelo fa marina ny taona miaraka amin'ny fiobina ary andray ny taona vaovao ianao dia mba andray ny taona vaovao sakelika fahasoavana ho tanteraka aminareo nanao amen zany e halleloia fa amin'ny 2 ora tolakandro ihany koa dia mbola azonao fonjena raha zay ny mety aminao dia androany amin'ny 2 ora tolakandro iaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray vahintsika isika pasteuratsika avy any amin'ny faritra atsimo iny izy ho totra tenin'Andriamanitra sy vavaka fanafana ho antsika androany efa hitako ny tanan'Andriamanitra teo aminy ny fahasoavan'Andriamanitra nesitra teo aminy fa hitako fo miazana ary fantatro fa raha tonga eto izy androany dia afaka mbola ampiasa zany fahasoavan'izany amin'ny alalany Andriamanitra ka zay tsy afaka tamin'ny heriny ho afaka androany zay tsy mbola natsapa fanafana hatramin'izay dia amin'ny anaran'i Jesosy ninona dia hoe ho afan'Andriamanitra amin'ny alalan'io mpanompon'Andriamanitra io amen amen amin'ny 2 ora tongava ianao misaotra ny tompontsika fa manomana zavatra tsara ho antsika mandrakariva Andriamanitra e zay zany no filazana mba tiako apetraka amintsika ary filazana farany dia efa henontsika moa fa amin'ny taona 2023 iny a dia isy feonamben'ny RHEFI manerana Madagasikara ho tanterahana eny amin'ny Coliseum io zany ny fiarahana voalohany zay ho ataon'ny fiangonana RHEFI fotoana lehibe mihitsy zany izy io no zany dia